ho arahinareo izao eto amin'ny radio plus zatro teboka roa ilay tantara indray miseho mitondra lohateny hoe valy fatin'olokendry. Tantara indray miseho nosoratan-Ramose Tatanta. Ireo nanome aina ny tantara Priskara Kotormanana, Taina Erika niaraka tamin'ny ajarandrisy Ramose Tatanta. andro voalohany tena mba enjana akory se ty tsy fandriam-pahalemana ety amintsika ity ka. Fa ahoana? Fa inona indray se vaovao anatin'ny gazety iny? Ka ty resaka von'olona etserotiko. Olona telo ninge maty tany ambato fahavalo e. Amin'io ane ka nitapahana ny tentany dia aveo nondrobahana koa ny masony. Ha? Maninona tsara? Zany ny ato e, ty lara ijery. Olo ty e. Tena hoe ohatran'izao mihitsy ve nanaovan'ny olon-dratsy azy reto le ty e. Amizay. Ha? Ondry, fina mataitra ny sery rato a. Tena lozy ty raha matio a. Fa inona loatra ry seny dia mampisento a. Sa olona fantatry io amin'sareo? Endry se a. Raha lahako io. Maninona tsara? Tena marina ve zany e? Tena sira amin'izany ve loha se sa ahoana e? Eno a, ty manao akanjo menamena amin'ity sary ty toky. Dia ty koa ny sary amin'ny karapanondrony. Andriamanitro, loza inona re ty e? Ene, maka iray sery rato a. Maisa minona e? Tena mafy ry se. Vao tsy ampy 3 volana zay nahafaty any tantely zokinay dia so sady very se. Mahereza ry se a. Mampalelo manjo any se saingy matoa zao ny tanteraka dia zao koa ngamba efa sitrapon'Andriamanitra e. Aza miteny an'izany ro mateo a. Tsy Andriamanitra no nanao an'izao fa olombelona. Ary ny vonoany ty rahalahako ty fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany no nahafaty azy. Eny, ny vonoandreo tsy matao todo i saingy Andriamanitra ho any tompony endra. Izy ihany koa mandahatra antsika. Aza manamaivana mihitsy ny fahoriana mahazo ary matio a. Andriamanitra ve zany hanao ratsy e? Manamaivana ny alailose ary rato a. Fantaro fa tsy ny tsara ihany akory ndraisintsika avy amin'ny Jesosy. Ka inona zany ny vavahana raha hoe tsy azo ny tsara akory ka? Tsy aleo manao ratsy zany. Aza dia miteniteny foana ry se a. Tsarovy tsara fa mpandray ny fanasan'ny tompo se. Ary mpitendro am-piangonana ihany koa. Dia maninona? Mino fa tsy noteny akory no inse fa reny tenin'Andriamanitra ao anaty ireny ihany koa. Tsisy idiran'izany eto ro matio a. Tsy mamaly vavaka Jesosy amiko. Iza mahalala na fampandriana drisa fotsiny zany mba andemena ny saina amin'ity resaka politika ty. Ndray ry rato. Dia sansivy miteny ohatran'izany. Ka marina izany e. Eny e, mbola ho tsapany se ihany ny fahatsaran'i Jesosy any arenany. Ka mbola tsy tsapako mihitsy ka. Irairaina foana isan'andro hoe tsara ny tompo hoe kanefa inona akory ny eo? Zao ry se a. Fantatro fa mbola feno be ny fony se zao. Andaotsika ho any amin'ny morgue, ho any amin'ny azeratsika dia karakaraina ny razana. Any manko ny razana raha ny volazan'ity gazety ity. Ndao ary, anidy birao dia miaraka makantsika. So ihany fa se ny tale dia mba afaka tsy miasa mandra-pahaloko. Misaotra sahady tale. Aleo fa siko alamin'ny madame Tina trano e. Eny zay tokony hoentina dia andao ndeha. Tonga dia ndao ary fa ny aty kitapo misy taratasy ty any angeno etiko e. Ny findainy seso dia tino a. Ay. Ty raiso mihitsy. Misaotra re. Tena hitoky. Toko rahalahako tokoa io ry se. Zao sisany hafarany. Mahereza ry se. Tena efa saika tsy nisy nahalalana azy tsony ny tarehy marina. Zao ny entraketraky ny sasany. Fa iza loatra ary ny tena tsy vanina tsy mataho-todina vitan'izao e. Tony ihany aloha se fa tsy avitana ninina nge zao e. Andao entina ny razana dia any an-tanàna mandinga izay tokony atao rehetra e. Tsy maintsy tadiaviko ny marina amin'izao rehetra izao e. Ary tsy maintsy hanao valifaty Aza dia miteniteny foana rato
ary moramora fa ato amin'ny faritry ny hopitaly ankehtsika tsy rarahako izany e fa nga iveriny sy efa moramora ny raha latsaka tamin'ny oralako io ka ka mboto tanteraka tsy manana zoky tsy manana zandry ndray aman-drenika efa ela ny maty za rery sisa ny any mba fianakaviako mafy zao e okizay rato aza matahotra se fa eto ary tsy anarany se koa za mbola hoeto isan'ny fianakaviana sena e Andriamanitra koa tsy manary fa miaraka sy manampy an'se foana izy amin'izay ataony se rehetra tsy manary manampy zany oa aza miteniteny foana e raha nanampy sy tsy nanary izy tsy ohatran'izao ny fiainako ary tsy toy izao nahazo ny toky rahalahako mafy eny zao ro matio e mafy tena mafy fantatro azy zany ary tsapako hoe tena mafy ny mahazo an'se fa fataro ty teny ty miverimberina matetika izy ty ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia mitony amin'izay se itony dia inona moa zany ny zavatra hitrangy iverina hitambatra ny vatany toky sy ny lohany sa iverina ho velo io lohany io dia hiteny sy tantaran'izay olona namono azy rehetrarehetra ka dia overiko amin'se ihany ary zany fanontaniana izany raha tsy hitony ary vese dia iverina hitambatra ny vatany sy ny lohany ary hiteny ny vavany hoe iza ny nafaty ahy eny marina izany saingy tsy amin'seny toerana dia ainseny miteny oatra izany tsy misy marina izay tsy hipotra rato izay no ataovy ao an-tsaina ary raha mbola zanak'Andriamanitra no anaovan-dratsy izany dia tsy misy hafa-maina izany eo e tsy mahandra ny fitsaran'Andriamanitra izany ary matio za mihitsy mila mamaly faty ary ny tanako ny tiako amono an'izay nahafaty ny rahalahako tsy mety izany rato aleon'Andriamanitra ny famaliana izy no ato fa tsika nge mangina e ka inona andrarahiko an'izany e tsy maintsy mamaly ary tsy maintsy hanao valy fatiko eny fantatro izany e nefa mila miambina koa fa raha tsy miambina se dia ho ararotony Satana Satana ka raha mavita manampy amin'ny fahitana ny nafaty an'ny toko moa Satana tsy aleoko miaraka aminy rato fa lasa tala mihitsy ve se nataony se za finoana tsy misy tsony zany finoana izany amiko e finoana ny tsy maintsy ahitako an'izay namono ny rahalahako sisa zay ny atao anatiko ary tena mirehatra amin'ny valy fatiko ro matio rato aza dia topohotry ny rano mafanoatra an'io se mitony dia avy eo mandinika tsara tsy misy dinihana tsony zany ro matio efa zay zao ny ato tsaiko zao ary ndao amin'izay mino ny taratasy fanamariana etsy amin'ny isakao itsy dia andao hoentina andrazana makany ao valy fatiko andao re sady mbola betsaka koa mendry antsika mifarakarana andrazana aleo ngamba ambulance no karamaina hitondra andrazana ary se mety mihitsy izany e sady ampanenona tsara mihitsy ny sirainina mba ho fantatry ny olona hoe anomboka amin'izay ny valy fatiko manomboka eto ndray kosa ary se aza manao an'izany ho andao andeha sao dia tratrariva dia maty tokoa lesy alara toky maty ny vonon'olona tamin'ny fomba feno abibiana tsika ro lahy mba nantenaiko iriary amelona ny taranaka dada sy neny nefa indrisy maty nanaraka ny tantely kola tantely toky tsika telo da mba ny zanaka dada sy neny nefa dia navelanareo rery teto maharary ene zao ry zokoko e maharary zao ry dada sy neny maty tsy namela taranaka koa reto zanakareo ao fa ezaka ezaka ampitombo ny taranakitsika ezaka ametraka tantara sy anao izay tsy ahavery momboka ny anaranareo toka dia izao sisany ny afarany lahy misara-batana sy ny loha amin'io tsy misy voamaso ihany koa aza matahotra lafa tsy maintsy amaly faty ahy tsy ho verivery ny maina ny ainilana latsaka izay tsy mataotodina vitan'izao rato andorositra fa misy mpamanga sady sia tsy tokony etsiketsika eo mihitsy fa misy mamanga ane azafady taleha tsy marina lahelo kely dia naleoko mivoaka kely teto aloha andao ary fa manaraka ary aza tony se tale zany aloha lasa mampisy elanelana be zany efa zany foana ngenina famaly atsika amitsamy azafady ry se fa tsy amerina tsony
andao aritra fa mahakamo be amin'ilay mpamamy hoe za tompo paoriana indray ny tseo. Atsika fahoriana fa ngany serery efa niraisiko toy ny fianakaviako angese. Andao amin'izay re. Andao ary. Dia ahoana ilay ity mifandeha ny dadakely andao midira aloha misy serandray nga no tonga tamiko la aizako lesy fa mba malahelo an'lahy mibany de tonga mamangy nanomgoviana andray nisy an'izany ary niovy izy niova ahoana ary tsy niova fa mba misangy galy ty misy tona hipetrapetrahana fotsiny zany amin'izao misy ketrika matotonga ty gaga mantsoko ny bandy azy efa tsy fidy ny miboka atao trano ato fotsiny vao mainka lasa fotsy be. Zao ny tena tongavako aty amin'ny laritsoange misy ketrika amin'ilay be ty tonga de lazao de ambarao fa vonina ny ekipanao raha tsony ray tsy mialy zany vao resaka sosy mahatoky an'landray aloha raha iny ka reny aferabe tamin'ny herinandro reny aza tsy nisy dikanyko maika fa ty vo atao ty indray mibanda moa madadakely azy zay de miketrika fotsiny fa tsy manana sandry sy angezana oatra anareoko siora mihitsy lazao amin'izay aloha le sera fa mangididy sady ny sofiko zany resaka vola sandoka le raha zany ahoana hoe ty fa hoe resaka vola sandoka inona le ty ny ilana sandry amin'izany neveriko de resaka toy ny tamin'ny farany teo ane finina koa no mampimena anareo amin'izany zany mila sandry le ty zany zany hoe tsy sandry aminona olona fa sandry libana amin'ny vola be akozy fa eo aloha aza vao tsara le sera fa makandray vola be indray azaniko na mbola tsy misasaka akory aza ny vola tamin'ny herinandro de mila dovanana ka zay aneo de no iarihana zavako an'lahy azy aleo ary aloha ka mafanafana kely fa homangy ty resaky ty raha izany fa zay aiko lesiko vitalevina soma tsara ihany toky mangina tanteraka ny tokantranonareo lahy za rery sisa ny ato amin'ity trano be ty alina fahafitotsy na tato azy tsomy mantsy androany eny raha tambatra amin'le izy hoe namitahiraka tany Andramasina iny aloha zany de efa 10 andro 10 andro zany zay no mifampiresahanay amin'ny rahalahy farany no netraketraky ny tsy matao toty mafy zao ary tsy ho tatan'izay nahavanina niny zavatra iny ny valovatoko maso solon'ny maso rangaha aina solon'ny aina ary tsy maintsy loarako ny mason'izay nahavita niny na izy na izy tsy adiniko any koa no manapaka ny tendany moramora mba ahitany sy atsapany an'izany fangiry firiny zany mialohan'izany de fa nomezana avaty amiko asiako soratra amin'ny antso mamay tsara ny lamosiny hoe afo be direct tsy mahasolo ny ainy lahy zany ro toko saingy pory foko amin'izao rehetra zao fa mananjina ny raha latsaka lahy manomboka raha pitso aho de anao an'izay fikarohan'izay tsy raharahako nao voaroka tsy ho assistant ny talema teo tsony araha ny fantatro de tsy maintsy vitako ny valovatoko tsy maintsy vitako ny valovatoko fa inona mahavariana ny seto rato ny totsay tate mihitsy ohatray tena tsy milery akory ny resaka toko jereo fa de tena mifantoka be ao anaty ordinateur izy rado ohatray fa ahoana ry se fa ahoana mory se miasako eny fantatry fa miasa fa tsy ohatry mahazatra mihitsiko tsy tony mahazatra ahoana zany ka isan'andro ngesy eo tomba olona miresaka sy mitsiky ihany foana zao nefa de tena mifanohitra amin'izany mihitsy mifatoko amin'ny asako
Zay ny tena marina. Ohatry mibetsaka matsy izy iretiko. Fa nga sisa anao tsy mifantoka amin'ny asa. Fa inona nefa ny olana se, ha? Tsy hoe misy olako fa se to lasa tsy ahita teny mihitsy anio sady tsy mitsiky mihitsy ny mahagaga. Ay ve zany? Ao fa hitsika ary ahy. La Sorcier raha misy olana aza manafina amiko mihitsy. Za nefa nandray an'seho tony rahalahiko e. Tsy misy inona ka. Malahelo an'ireo fianakaviako maty rehetra fotsiny. Mahery Sorcier, aza matahotra fa na dia tsy asolo ny ray amin'ireo ary dia hiezaka foana fotsiny any ampianse. Misaotra Arsia. Andriamanitra no sorana amin'ny zavatra rehetrarehetra Arsia. Za moa mba izy. Inona ny saorako azy amin'izay zavatra ataony ahy? Rato kristianina nge ary aokontsika atoko sy anankina tanteraka amin'ny fiainantsika amin'i Jesosy. Ze aja noho ny azy zany resaka izany fa ohatry manankorotana ny asako fotsiny ka. Eny ary aho fa mivavaka ho an'izay foana mba ilamina izay se. Nakiny hidirako. Masaka tsaiko izao dia nivaly fatiko ihany. Ary tsy maintsy tratrako izay namono sy nahafaty an'ny toko rahalahako. Mandreraka koa ilay nandro ity ka. Izao tsy hitako hatramin'ilay option de localisation teo. Raha tsy hoe averina tadiavina. Ay, ity kosa ka. Ary andraso jerena amin'izay hoe aiza nitondran'ireo tsy matahodidin'ilay finday antoky. Zy ary to tapaka ny connexion. Le ty e. Fa misy inona indray se? Tsy misy inona ka. Vao fafako daholo le document be dia be nataoko teo ry se. Zany ve avonjeo amin'ny contrôle zay daingana aloha e. Zay tokoa se efa niverina. Ary se teo aza taitaitra fa mandreraka. Endry se. Saika loza koa no nataoko teo. Sofa mba haiko no nanovan'ilay resaka. Bon, mila mampiditra connexion zany any an-trano dia anotohizany ity ka. Ary aloha moa dia manao an'ity asa ity amin'izay sao dia ho tsikaritry ny atale eto. Dia ahoana zany ilay programa ry zany? Eo indrindritsika izao. Efa milamina aloha momba n'ilay vola sandoka be deabe ireo. Ny amadiana azy ho lasa tena vola sisa niketrehana. Ka zay ny antiako kozina amin'ilay hoe programa e. Sa miaraka mieritreritsika ka. Samy te ho tafy zao ko. Tena mahita fika ity ara-tsobe. Dao hividianana tanina trano efa vita le izy dia amidy amin'ny vazandra evy eo e. Ary tena hevitra mety zany a. Tena tsy arakaraky ny akely lahy tokoa ny saily latiry dada kely ka. Drais. Kara sady efa kely vatana lesy ny mbola kely sainako tsy eleo ve maty e. Eo amin'izay le fa notaniana hoe mbola misy dikany vy ny fiainana no mipetraka koa. Ie. Dia ahoana zany no fika fa tsy sao dia mba aketrehana deny izao mantsy. Aleo aloha foana androngony dia sady miresaka tsika e. Tairo sady miresaka ary. Tsika koa mila mailo ihany a. Ohatry ny manetroka be mantsy dia zavatra ity na ity atsaha ity ariko. Fa olona tsara ry ahy. Alefaso ny kozy fa misokatra ny sofiko e. Zao misy tany amety midadasika be zay ry bypass ery. Amoron-dalana be mihitsy izy io a. Aleo io ny alaina ny renseignement dia io ny fidina voalohany e. Kozy. Vita zay dia amidy avy hatrany any amin'ilay karana be. Iny matsy ny tompon'ny vola eto amin'ny tanàna ka mihina ao fa avidiny io e. Tonga dia raikitra zany e. Matoky alina mihitsy amin'ity koko alina ty ka. Za mihitsy aloha e. Zao le andamina azy aloha dia zao e. Tonga dia ataovy mihitsy aloha ny fizaraina andraikitra aloha ary dia avy eo tsika manatanteraka fotsiny. Ny anjarako zany a mahatany an'ilay trano a dia mandangolango an'ny tompony dia lano atao hoe patron be. Inona ny ty lahatongavana amin'izany le patron be ahoana? Le ty koa lesy tsy mahatakatra mihitsy e. Za lesy zany mody hoe mpaneran'ny lahy dia lano patron hividy an'ilay tany e. Manomboka azokazoka. Za zany mody manao deba be le hividy tany dia lampanera. Azo lahy tsara fa tsy hoe azokazoka.
Noho izany ala mila manao palitao sy velondrirany reny. Mila mikata be fotsiny e. Za manao ny dingana rehetra dia la mividy fotsiny. Tsy manaiky ala raha tsy taratasy complet amin'le tany ny hitan'ny lahy. Tena ado fotsiny kely ty ny vatany lahy ty dada kely marina mafy. Taira fa mandeha zany. Hazava ho amiko foana isaky ny misy zavatra tao ah. Ay, tsy taitra ala fa ataotsika amin'lahy io e. Arao fotsiny consignako dia efa milamina. Sura mihitsy lesy dada. Dia hita mangirana kely amin'ity fikarohana toko ity zany. Eny Tanety Soakarobaty eny misy an'ireo jolara no sotra ny GPS amin'le finday an'ny toky. Nala isan'ny ratratrako. Hitan'ilay isany zany fangiry firina faratapony zany. Ary andraso aloha enregistrena tsara ty page misy ny localisation ty. Zay. Aleo atao impression ranga dia atao anaty valopy so very. Zay kosa ka. Mety ty. Aleo miditra midingana manaraka amin'izay. Mila mandeha eny amin'le toerana nahafaty azy telo reny zany aloha. Raha tsy efa nadio koa zay ny rano nitana. Miny kosa fa mbola tsy nisy olona lasa nandeha tany amin'ny toerana nisy ny tranga iny. Tany Ambato Fahavalo. Eo amin'izany toerana mangina be zany. Dia maty tokoa le rahalahako marina. Aza matahotra lahy raha tsy ho very momoka ny latsakara toka. Ety ahy eto amita ny valy fatana lahy. Zay indray le maty io. Aloha vonoina aloha ty ordinateur ty aloha so lava maso io indray iny. Zay. Ho avy! Mandro sorsy Ahoana ry se ary voany fo mihitsy anga izany sa azafady aloha manelingely. Iza kosa ny dia hoe mbola matory foana amin'izao andro atoandro be zao e. Somary reraka kely fotsiny aho io. Tena reraka tokoa aloha raha ny fahitako an'izay. Fa ngatsy natory alina. Natory be mihitsy ary ako. Ny lamosiko atorisena ohatran marary lava zany fa tsy haiko hoe maninona. Dia mety izany ve zany mandreraka ny seotran'izao e. Fa maninona nefa raha manatona dokotera nefa e. Ka ny olana nge tsy misy fotoana kanesana any amin'ny dokotera mihitsy ahy. Ny asa tsy maintsy atao alady ohatr'izao aho zany vao mba makaina kely nefa ny dokotera tsy mivoa aladiko. Mba miala sasatra koa izy. Orsy zany eny tale an'izay. Inona zany ny tsila zany sy amiko dia mandesy e. Tokoa moa. Miala tsiny fa tena be koa le re an-tsaina sefa. Fa inona ary mampiasa saina an'izay ty akoatry ny asa e. Sao dia mila fanampiana nefa aloha e. Iza koa ny teny amin'la zany io. Ako ratsy zao vao mahafantatra ny lako. Tsy misy ka. Le lamosiko marary azy zao no tena ilako fanampiana amin'izay. Dia makanesa ho asiany amin'ny dokotera. Ny dokotera nge mifofona na dia alady azy. Ny fahasalamana tsotra ny sakafo ka hoe fantatra amin'ny fotoana ihinanana azy. Ny fahasalamana ry tsy misy filasana amin'neno amanjery hoe rary sa tsia. Marina daholo zany ka. Saingy avelan'ny sy ahy zany raha ho any amin'ny dokotera fa pitso. Rado raha lako an'izy e. Ahoana moa sy ny tsy ho avelako. Zara koa se salama tsara dia afaka manatrika ny asa sy ny fiainana andavanandro. Misaotra indrindra ry se. Traisy. Vao milamina zany ny amin'iniko. Eny fa tsy manina koa ne raha namiaraka aritsika se. Tsy mety ka. Fa manina kosa ry se. Loza marina. Ka ny asa nery madio tsy azo atao hoe tsy misy mandimby zany e. Tamin'ireny fahoriany ireny ary efa tsy fidintsika sy samy tsy ny asako. Eny marina eny aloha zany e. Eny dia ahoana? Raha-pety zany se no andeha amin'ny dokotera. Zay mihitsy ry se. Tsy hay mantsy izay mahazo aso aretina sarobanako. Za mihitsy ka.
ny fahasalamana raha tokony voaloaka reny. Raha pitso zany mandeha dokotera dia milaza amin'izay voalazany amiko any rehefa avy any. Fa azao aloha natondiako aty amin'izay. Tantara hoe inona? Tena tsy misy mpanontany mihitsy ry se le tany amidy amin'ny be pasy. Tsika nefa tena mila vola misimisy mihitsy fa ny antso madamy ty no maleriva. Fa ahoana hony? Ka nary mail fa any amin'ny jirama hony izy hoe 10 volana ny vidin'ny jiro sy ny ranontsika neny efa tsy voalotsony dia mila regleny zay plus tard amin'ity mois ty. Fa ahoana moa zany no tokony no 10 volana e? Ry zareo raha tsy tara mihitsy manatra facture isam-bolanako. Ohatrany tsy normal mihitsy zany ry matio a. Ka na za koa zany mahagaga amin'izany e. Efa reklamentsika zany e. Saingy zay moa ny nambarany dia mila mitady vola aloha tsika mandra-pahatonga ny valin'ny réclamation ataontsika. Marina aloha zany e. Raha sanatria tapaka eo ny jiro atao amin'ny orinasa tsy vao maika aloha zany mamerina azy. Ny zinona tsy maintsy mila courant foana permanent. Ny groupe vao simba daholo. Ka zay indrindra manko. Zay nge mahatonga hoe tsy mandry ny andro rapitsy mihitsy eo rana amin'izay. Ka mila mitady vidy an'le tany ve zany tsika? Sao dia mba mazoto sy rapitsy avy mandeha any amin'ny dokotera dia mba manao filazana any amin'ny radio any ohatra hoe tena maika tsika. Eo ary fa tsy maninona e, lova ataoko. Ngane mba ho afaka vetivety any amin'le dokoterako. Matoky an'se ary rato a. Eno a? Dia mirary fahasalamana ho an'se angamba fa dia angata-dalana sady ako. Mba ho lita tidy ansena primako an'le taratasy ny tany koa manko. Omendalana ry se a. Ao fa miara-miady tsika. Dia mba ho eto ambavaka ry se a. Za koa mivavaka ho an'se foana. Andao ary e. Nakiny dirako. Tsy atiany laroty e. Ary aloha makaina kely aloha dia manomanomana ny rapitso. Tonga ty ambato fahavalo ihany a. Mandeha tongotra eo amin'ny 10 minitra eo ilay toerana namonoan'olona azy telo ao ilay olona nanontaniako teo. Misy misampanana miakavio izy rehefa afaketo. Any amin'ny misy alany kitroka be iny zany lalana. Tena mila mailo ihany ala rado fa mangina loatra izany toerana izany a. Eto zany mivily miakavia. Tena vao maika mangina be aty zany a. Tsy misy afa-tsy feo amborona misika sisany ry. Etsy ambany etsy le sary hita tamin'ny gazety iny. Aleo mandeha iny dia jereza tokony ho hita eny raha misy. Aleo aloha ampidirina gamba tsy kasihan'ny tanako an'izay profitako androany. Aiza moa ilay toerana teo? Mety tsy amin'ny tsy misy bozaka mahitsy ngamba. Tena teto mihitsy. Teto zany nanaova an'le tsy vanina tsy matahotidy ny lohandrongoniny. Aleo jerijerena aloha eto amin'ny manodidina eto izay tokony mety azo atao porofo e. Andraso e. Fa ino ny tsy mangirangirana lavidavitra itsy? Andraso efa tompoko. Pendatif misy sary kely. Misy sarina rongony dia misy sary saina Jamaïkanina. Fa nisy ty. Zavatra tsy misy dikany tony koa moa. Nefa aleo ampidirina atao anaty sase aty ihany dia ho hita eo e. Zay. Sao dia misy ilana azy reniko. Ary aleo jerena eto amin'ny manodidina eto ihany fa zay ny tena naletatirana. Mino fa mety mbola hita zavatra avy eto. Tonga atao trano ihany na dia efa hariva aza. Tsy nahita ninninona mba ataoko andisika roana ny toy amin'ny valo fatoko.
eny mbola tsy misy milavilefony zany eto, tsy maintsy mahita ary tsy maintsy vitako ny valifatoko. Mbola hitady fika ilana any ampiasana indray zany aloha andehanana any amin'ilay repera hitako tamin'ny GPS iny. Ohatra fa iza koa zany, ary zany findahako zany. Ity maty ndraiky ity. Allo, salama ry serado miaraba sefa. Manaona fahasalamana se zao, nanao aina tany amin'ny dokotera. Nga tsy enjana ry sefa, tena filaharam-be ny tao de lasa nody any natory za nefa tena henoko marary be any amin'ny lamosiko any, de ohatran'ny fanimpanina fafy zany koa nge za io angary se toko miantso ny dokotera se makaron de fona hoe mitady dokotera hafa mihitsy koa fa tsy lasy zaoko. So de iombiongy tsy fahasalamany se ka zay vao tena nahirany. Eny raha mba afaka miantso dokotera se de mba teniny fa tsy manana ny numéro angy tsy maninona ka tsika marina mila mitady dokotera ifanaraka amin'ny sosiete fa tena deso tsy mivaky lo olona loatra le dokotera ao ka. Aka zany indrindra nge no tsy nandehanako tany. Fa tsy tany ahoany se fa ngatsy hoe filarina be indray ny tany. Loza marina, inona koa ary tena ataoko fa baraka. Allo, maheno ve se? Allo, hoe ahoana tsara ozy se fa ohatrany tsy maheno tapatapaka. Fa nga hoa tsy tany amin'ny dokotera ihany se omaly. Tany amin'ny dokotera fa tsy le dokotera tsika ho dokotera spesialista momba ny lamosina no nalehako de zay no nampilahatra be tao. Mbola betsaka ary tsy voaray ohatrana fa tsy maintsy miverina raha-pitso Ay ve, gaga mantsy hoe tsy tany amin'ny dokotera ndraisako. Nandeha dokotera ka? Fa zao no tena tiako lazaina amin'ny serra ato nisy olona niantso momba n'le tany Ribapasy. Ay, vao tsara kosa zany ko. De ahoana? Tonga de alefaso raha samy izay vidiny eritreretiny se izy. Aleo aloha eritreretina tsara mihitsy ry se de aleo miresaka tsara. Nomeko fotoana izy amin'ny lakamisy de miresaka mivantana amintsika. Ay, raha kapitso moa zany raha kapitso mihitsy ko efa talata koa ny androany. Ay, raha pitso aho zany mbola afaka mandeha makany amin'ny dokotera. Ataovy aloha sy asalama aza mataotra fa ataony ara-dalàna tsara ny asao ampiasana. Okey are, de makasitraka trano rahalahy. Tena zao vao tsapako ny fitiavany sy havanako. Ka raha tsy avelako raha vese zany de mety misy tombonao atsika. Mety tsy andeha amin'izay tokony ho izy koa neny azy indrindra moa fa ny fiainany se raha tsy salama tsara se. Misaotra ry se tena olo marina se. Tsy misy marina na de ny ray akory aza rato Jesosy irery ihany marina. Izy ny mendrika isaorana sy ankasana satria izy ny tsara amintsika. Raikitra indray le miseho milay amin'izany resaka izany. Raha tsara izy naninona ny tsy narovany rahalahiko ny finoan'olona ka. Allo, mahenao ve se? Allo, tena ohatrany ratsy be le réseau se allo, rehefa rapitso rehefa avy any amin'ny dokotera miantso eny ary se fa tafandrimandry mirary fahasalamana ho anse de tahin Jesosy tafandrimandry se milamina sady zany ny programa rapitso tsy ho ela de ho vita ny valifatoko raha zao mitoy. Tsapako miadana ery izany fanahako zany rehefa tsy mieritreritra afa-tsy ny hoe ahatratrarako sy azahoako an'ireny tsy mataho-todin-dramono ny toko ireny. Ny atao aloha zany zao alina zao mamelona ny ordinateur de averina soratana le localisation isan'le GPS amin'ny finday an'ny toky iny. Avy eo matory de mandeha maraina be. Lasa zao ary. Ry zami, loka amin'ny fonosana efa masaka, tonga de vonina. Tsy mandany lery. Ry zami poulet, loka koa. Ry zami bœuf, ho an'ireo tsy te hisahirana ahandro enomby. Ry zami, mety ho an'ny mpiasa tsy mody atoandro, natao an'ny mpianatra. Tantsa, isika rehetra. Arotsaka eo ambony vary mafana, na paty, lasopy sy misao, na riz cantonné, na mangahazo, afangaro de mihinana avy hatrany. Ry zami, loka anaty fonosana efa voavoatra, tonga de vonina. Matsiro.
lamima tsara zany ny resaka ty bainina. Lamima be ka. Fa ny fiteny mila amboarina ny an'lahy. Aza atao jilamboty be ohatran'izany fa mba atao voatran'ireny debat-débriny. Ka tokony azavailina tsara dia mbola ety ny zavatra rehetra so tonga andray vao animba sereo a. Zany aloha dia marina e. Eno tsara ary dia milamina io. Tairo ary alefa fa mihaino ny bandy e. Zany fomba fiteny zany aloha dia ianaro esorina dia izao e. Okay, sura fa izany. Zany sady ary dia efa miverimberina ny an'lako zany ve fa malalazy. Ka tsy haiko anie izay tena atao e. Ampianaro kely nama ny bandy e. Tary fa ampianarina ry lahy dia mba miezao a miala amin'izany fiteny zany. Ka zany anianina zatra bainina e. Ahoana ary na fa an'le bandy miaina misovina rehefa orina ny nazatra an'le bandy. Eno hoe dia ampianarina lahy so anahirana eo rehefa any e. Eny tompoko. Gay, ay misy an'izany aniko. Voalohany aloha dia miezaka lahy manaja olona. Ohatra hoe miara-patsotra. Atao ve ny fiara-ban'lahy? Kaizakaiza dia hoana mifandehana. Mba ataovy matotra le zay. Miara-patsotra zany, tsy ohatr' zany. Ohatrany hoe manaona tompoko, miarabo, manaono, salama e. Ohatr' zany. Mba fiteny montina kely. Fa tsy hoe kaizakaiza e. Wa sinisisa. Okay ary. Manahoana ianao andre matoa datakely. Salama tsara. Inona vaovao? Nahazo aina kosa ianao. Mety zany e. Fa zao amin'ny mahadeba be an'lahy. Azafady mantsy ianao mantsy e. Amin'ny mahadeba be anao a dia asiana teny frantsay kely. Ohatra hoe bonjour ramse. Tandre miteniteny foana. Ahoana le tiana aizako teny frantsay? Fa ivery lafa nianatra firy-taona moa za. Tsy hoe hiteny frantsay be dia be manahoana nge lahy. Mba asiana kely fotsiny izy tsy mba hay e. Ka omeo satonany ary dia averina matetika. Ohatra hoe miteny lahy hoe aleo a eritreritra kely dia mba mody asiany lahy hoe bon. Na hoe d'accord. Na rehefa manaiky dia atao hoe oui na non e. Bon. Aleo ary fa d'accord e. Marina zao patron. Oui. Toy izy ny fanazavanao ry mpiasako fefa manakaiky tsika. Aza mampime koa vatsy. Mba matotra aloha e. Raikitra e. Mody tsy manaiky mihitsy lahy raha tsy hitan'lahy io ny taratasy complet amin'le tary. Teneny mihitsy hoe rehefa milamina ny taratasiny dia manao fanekena dia omena ny volany. Efa nitondra vola hoe lafa miankina amin'ny taratasiny hanomezana azy. Tandre moa ny fiteny a. Kalme lafa vitatsika zany e. Mba tsy hampasa sandry indray aloha zany amin'ity indray mitoraka ity. Tandre marina so ifanononona anarany eo a. Monsieur Manda no anarako manomboka izao. Hafahafa mantsy raha ny tena anarako hoe mangako. Dia ny ety an-dalana dia mizary alahy tsy miantso aho hoe datakely. D'accord e. Ny atao hoe Monsieur Ly. Tsy mba ohatran'ny renitsongy kely reny ve fijery lana asa hoana? Mety zany e. Ay fa efa kaiky sika fa aloha atsona le razoky aloha e. Allo? Allo? Miaraba anao Monsieur Manda? Miaraba tompoko. Efa kaiky zay a. Efa ito andrefa nambojanahary. Ikosa, tonga avasoa e. Fa ny tiako lazaina anao dia zao ramse. Mody manao mpinamana be tsika rehefa aveo a. Monsieur Ly le patron be mantsy tonga dia vonina avy hatrany vao hoe olona fantatro ny tompon'le tany. Maika fa hoe namako akaiky. Tsy maninona ka. Monsieur Matino anarako dia mba ataovy sy vitany anazy rase fa tena ilaiko ny vola vitany io a. Aza matahotra ianao tompoko fa ezaka hanao an'izay ampilamina io resaka io. Eny ary tompoko, matoky anao azy zany a. Mba bebe kely fotsiny rehefa akaikikaiky nareo azafady. Ok ary, zay fa rehefa aveo a. Efa akaiky mihitsy io fa miandry Monsieur Ly dia miaraka makany zaiko. Mafy lahy, manaiky La miny e. Amboary tsara ny akanjo an'lahy dia andao andeha moramorana. Mitady fiara hofaina kely androany etsy amin'ny tambarina andrenitsika aloha fa hafahafa be zany io patron nefa tsy manana fiara zany. Aingany. Dia izay moa momban'le tany e. Titresy boriny tsara mihitsy izy io. Misoratra amin'ny anaran'ny Monsieur Matio moa zany mazava ho azy. Bon. Tena mety fa hoy nanao fotsiny le taratasy dia efa milamina.
Inona nahoana moa zany sy efa tsy azoko tsara azafady. Inona koa ho ary ty ataon'le draba be ty. Afa-baraka marina. Tsy izany monsieur Mathio fa tsy de tena mahay teny malagasy tsara izy Ay, zany ve eny tsy maninona zany fa afaka azavaina kely ve azafady. Raha ny fahazahoako azy teo hoe le taratasy mila milamina de mety. D'accord. Tena zay mihitsy. Azafady fa tsy gasy dada sy mamanay. Eny tsy maninona zany ka. Zay zany mialatsiny hoe tsy mahay fiteninareo nefa zay indray no mivarotra. Bon, toy izao ny resaka tompoko. Ay, eny ary tompoko. Raha ny resaka taratasy indray aloha ara-dalàna tsara e. Ny indro kely fotsiny zao de mbola tsy eo ilay izy fa tafiditra any anaty dossier lasan'ny madame directeur aniko. Tsy bon raha tsy misy taratasy ka. Za efa nitondra vola anaty sakosy ato. Rehefa ho ina anao fotsiny de efa manao taratasy sika de babay volamena. Bay volamena? Tsy azoko. Eny tokoa. Azavao e. Manao taratasy hono rehefa eo le papier complet de bien ny vola omeny. Ay, mazava zay ka. Tena vafa-baraky eto raha zao no mitoy ka. Tena mila vitana inga n'ity resaka ty. Aka ahoana zany ny atao monsieur Mathio sao de tokony hatsony madama anao aloha. Ndasao aloha tsoko vetivety izy. Azafady Ahoana zany ny atao monsieur Manda fa mandeha ny fotoana. Miandry kely tsika fa lasa niantso an'le nitondra ny taratasy hono monsieur Mathio e. D'accord. Za tsy afaka mividy raha tsy misy taratasy mantsy. Aleo miandry. Misy taratasy mazava tsara any ka. Ny ady varotra moa zany efa lasa ny lofa ny taratasy no rasantsika. Azafady nampiandry kely ry zareo. Nanahoana? Efa akaiky ve hono izy? Efa ndalana le olana mpitondray azy ka. Afaka 10 minitra de ninao fiva tonga izy. Ay kosako. De zay monsieur Lia. Rehefa eo le taratasy vao manao paiement ianao Any taratasy fanekena tsy maninona na rehefa voaloha aza ny vola vao atao. Tsika samitsika ihany mantsy tiako. Tsy mampaninina zany ka. Fa ny taratasy complet ny ilaiko vola manana betsaka. Aza matahotra ianao monsieur Lia. Milamina tsara ny taratasy ary afaka vakianao tsara mihitsy vao mandony vola ianao. Tena marina zany monsieur Lia. Izy io anie tany be panontany be tamin'izy tsy mbola namidy. Saingy ianao moa ny tsara vitana de sy endrazy namidy. Tena marina mihitsy zany ka. Oe, zany angamba le anatran'ilay taratasy fa aleo aloha alaiko e. Raha tsy mampaninina se mandeha na re. Vetivety fotsiny azafady De zay zany ny amin'iny voaray ny vola 2 milliards ariary sady vita ny acte de vente. Tatra riva teto ampanosana vola tsika ka de aleo ngamba mifampitsodrano am'izay nareo ry monsieur Mathio sy monsieur Lia. Marina zany sady ny tany efa tsy milamina amin'izao. Zay koa mbola hitady toerana asiana an'ireto vola reto mantsy. Fa ny tokoa azafady monsieur Lia. Ahoana zay monsieur Mathio? Sao de mba mety hoe atao chèque le vola na koa hoe versena anaty compte bancaire ny orinasa. Tena tsoroka aminao fa matahotra le tazona azy retoko. Ka ny olana zao de tsy mazatra mihitsy ny manome seky sy ny sisy zany fa ny asaiko alain'ny sekretera ny vola ilaiko alohan'ny hividanana zavatra na andehanako lavitra. Eny tsy maninona zany fa ahoana ny anaovana an'ireo vola reo zany? Zany ve? Lasa manahirana anao indray raha zany fa tsy maninona monsieur Lia. Aleo fa hitady moyen imprimana azy zay de aleo zay ihany miversy anazy anaty banky. Afaka manampy anareo am'raha lahy koa any raha tena matahotra nareo Saingy ny olako zao de monsieur Lia efa niteny tamiko hoe mba aterina mody izy fa matahotra honko. Oka rehefa tsy maninona tompoko. Zay atao ampiasana koa ny maromaro tsy misy tokony natahorana zany. Fa mila mitandrina ihany ka. Zany tamin'ny nandeha taty ka nisy olona nampiayay hitako Zaniko. Zany ny antony angaviako any monsieur Manda hoe mba miaraka sika rehefa mody. Fa raha tena tsy maintsy ilainareo izy de afaka mandefitra ihany ka. Miantso olona haka fotsiny de milamina. Tsy mety zany monsieur Lia fa aleo nareo miandalana. Ny taratasy sy ny vola raha teo efa milamina tsara daholo. Zany mihitsy. Miandalana nareo tompoko. Aleo ary zay andefa so vomaika manariva andro anareo eto
Mirary sondrina Monsieur Lia. Mafitasoa amin'izay anaovana ny tany. Mitsotra amin'izay mba ahitanao voka-tsoa betsaka ao aorianao. Mankasitraka indrindra Monsieur Matio. Aza matahotra ianao fa tsy mianatra hitany zavatra orina eo e. Milaza amiko raha sendra misy olana fa efa mpinamana sika izao. Misaotratsika rehetra e. Dia tena mirary soa tompoko. Hotahin'Andriamanitra anie tsika rehetra. Eny ary eo. Vita ihany ry iny. Isaorana lehibe Jesosy fa tena nanampy antsika izy tamin'ny zavatra rehetra. Zangy efa tena natahotra mafy mihitsy tsy ho raikitra le izy tamin'ilay taratasy mbola ny sabaditaka be teo e. Tsotra ihany ka ilay Monsieur Lia rehefa natao mifandinihana ary tena mitombona ny zavatra tadiavina. Na zasy ianao koa aza ve dia nividy tany tsisy taratasy zany? Marina mihitsy aloha zany e. Fa ty fahasahiany mitondra vola be ty koa ny tena miapaikako. Eno a? 2 miliara mahery ny volana entiny dia sa namela azy tao anaty fiara tao? Tsy ny ady varotra mihitsy koa izy dia izay ny tena nahafaly ako. Lamina ihany ny orinasa risia. Ividy gropy matanjaka koa tsika fa tsy atehatra ntsony amin'ity jiro maty lava mpametsifetsy antsika ity. Tena izay mihitsy. Fa ahoana aloha ny anaovana an'ireto vola reto e? 2 alina ariary miisa 2 hetsy be zao. Aleo aloha atao anaty sakosy ty e. Dia raha pitso maraina tsika manatitra azy any am-banky. Tsy tia hita manko eo very retoko. Eny e, kina amin'Andriamanitra foana koa moa ny zavatra rehetra zany e. Mino fa tsisy an'inona io. Aza mahatokotoky an'izany fa tsy tery lalana angeny ratsy e. Mora tena midina ifotony eo ilay Andriamanitra tsy misy olana. Andriamanitra se tsy manary antsika izany mihitsy ninona ataontsika. Izy angeny nary antsika e. Ny zavatra rehetra koa dia izy nanao azy. Aza mora rebirebena amin'izany ry Matio a. Andramo ataovy ao anaty afo ary ny tanana dia teneno hoe Jesosy hoe aza atao mainty tanany se ty. Tsy mitovy kosa zany ry se a. Ka marina zaniko. Sy ho atatoato ohatra ny lasa mamorona fahakalana an'ilay nary antsika izany e. Mitady io fa tsy ohatra n'izao nge se raha tsy noho izy e. Izany resaka hoe tanana saina dorana izany ray tsy maintsy maisy e. Sady efa voasoratra koa hoe aza maka fanan'Andriamanitra e. Tia se Jesosy. Aleo ry se. Tsy te resaka an'izany mihitsy a. Tia iziko naninona nataony kamboty sy tsy manana havana tsomy mihitsy ary ahy. Eo indray se. Tsy manamaivana ny maso an'izay fa tsy rery angeny nena ohatran'izao teto amin'ity tany ity e. Aleo ahody amin'izay fa hariva ny andro ka. Eny ary e, miala tsiny fotrany natezitra an'se. Andao ary andeha otse e. Ay, miala tsiny kory se. Alina indray ity ny andro. Andro fahaefatra nanombohako ny fikarohana fanataterahako ny valo fatiko. Na dia mbola tsy nahita mangirana aza dia tsy lavolefina ahy. Ny fantatro dia tsy maintsy vitako ny valo fatiko. Ary na iny kidona na iny kiatra dia tsy maintsy ataoko izany. Eny na mozako ny haiko mihitsy azy e, tsy maintsy totosako. Mafy loatra ny zioga etiko ka tsy hampaninina velively izany. Mba olona mpandray fanasan'ny tompo sy mpitendry zava-maneno am-piangonana ihany ny tena nefa dia izao ny anaovany izany Andriamanitra izany anahy. Andriamanitra ahoana koa moa e. Amiko izay manampy ihany ny atao hoe Andriamanitra raha mety diso adresy angambatra izay. Resaka mandany jiro izany koa moa dia ampiasa ny lohako etiko. Toy an'ity ady atrehako ity izao no tokony ho sahiranina. Enina indray re izany ny fika manaraka e. Le fanarahana GPS nandamoka. Ny tany Ambato Varavalo koa tsy hita izay vokany. Le localisation GPS nanoro tany an-tanety so tsy hita tsony. Eny e, misy andisy kely aloha reny so mba mety ilaina ihany. Enina reny fika e. Sa ahoana raha mandeha amin'ireny mpimasy ireny e. Somba reny ary ny ahavontsy fa aleona nga mitady a. Enina koa moa manakana tsy andeha amin'izany ka. Alors nga mi-connecta dia anaty Facebook ato ny manontany.
moa sakana tsy anaovana publication mihitsy e, tonga de zay natao. Aiza foana koa rado le nilaza ho avy maraina e. Za ty manomboka matahotra ihany nitahiry an'ireto vola be reto atoko. Ohatsy se foa. Itong se. Mandroso se. Ahoana se? Salama tsara? Salama tsara ka. Saingy tsy de natory ala fa nieritreritra ny taty ampiasana foanako. Rehefa salama aloha de efa tsara e. Asa nanjavona toka le vola? Aza de miteniteny foana akory se a. Tsy ho lozany anjoantsika raha zany misy. Na misy avisana ny ratsy ry se ny vin'ny soa. Fa ahoana tokoa aloha ny programa fa mandeha ny angeny fotoana e. So isy atsikahatra ihany reto vola be ato reto. Mandeha manatitra ny renany amin'ny banky aloha tsika zao e. De miregle an'le olana sy mividy an'le groupe matanjaka ilaina de izay. Raha azoko tsara zany de tsy miasa tsika androany tontolo miasa ka atsika ne anaty internet no mijery an'le groupe e. Noho izany sady afaka miasa ihany tsika no mitady an'le groupe ovidiana. Ka raha izany ve tsy ho zavatra ratsy no azontsika e. Ao anaty internet ao ma tsy betsaka ny pisoloko sy ny mpandaingako. Tsy azoko tsara. Hitany se. Raha ao anaty internet no hijery de sarina horonan-tsary kely efa namboarina mba handresen-dahatra tsika no hitantsika ao. Misy tena tsara be ny sariny a. Arina le soratra taony eo ary de tena voadinika sy atao miavaka tsara mihitsy. Nefa rehefa hitanao mivantana le izy, tsy isy dikany. Nefa tomba misy tena marina ihany ako. Misy anefa vitsy e. Sa ho asehoko pirofo avy ve se vo ino e? Fangasy efa vo fitaky ny olona tao aloha e. Aseho ange mba jereko. Andraso ary. Vetivety fotsiny a. Oay. Io fa misy mamaly le publication nataoko alina. Andraso hoe vakina. Izaho mahita mpimasy tena mahay ary mampiaiko olona maro ny fahaizany. Midira afatra miafina raha mila fanampiana. Ahoana ty? Alao hidiranay mperanga fa maliny zany e. Ndraso. Salama namana. Ahoana nga no azona contact an'izany mpimasy mahay izany? Zay. Aleo andrasana zay valiny aloha. Iny fa tonga de namaly sady kosa ka. Salama tompoko. Omeko anao ny laharana findainy dia tsoy avy hatrany izy fa famonjena ho anao. 030 Raisy, tonga de raisy na avy hatrany ty de atsona rehefa misy fotoana eo. Misaotra indrindra fa raha mahazo vokany tsara aho de omeko valosoa ianao. Ao zay. Mody andeha ho any amin'ny toeram-pivoahana aloha de atsoko io. Rado hita ihany ve lizy ry se a? Ohatry ny varena be nisy izany e. Rado! Ohatra tsy maninona ka? Fa inona ihany ary zany lazainy se zany e. Ao tsara ve se ty aloha e? Tsy maninona aho fa narary kely fotsiny lohako de nakipoko kely ny masoko. So de mba tokony hinana vitamina ary se ty aloha sa ahoana e? Oko zao fa le taitaitra maraina be koa ngamba no natonga an'iny tiako. Ay ve. Mila misotro rano tsara sira zany e. De nidana aloha makamakaina. Endry se a. Loza fa ay moka zavatra afaka ny antony nanokafako an'le Facebook teo. Ndao ry se andeha ho any amin'le bonko marina tokoa aloha. So de taraiketo ny asako. Ay, andao ary. Sitrany mba tavaverina aloha koa tsika de mamita asa avy eo. De zay e. Raha misy miantso fotsiny iala ka olona tsy fantatra de lazao hoe dady larakoja hoe. Miaka alala izy ary dada kely a. Tsy laniketrika mihitsy laha ty ka. Tsy asiana fotoana very zano fa aleo ny saina hiasa foana. Iza koa ny amelona antsika eo raha tsy ampiasaina ny koko e. Marina zany e. Fa na de zany aza ne tokony hetsika ihany tsika amin'le tany amidy e. Zay koa aloha de marina e. So elo zany omba miahaka eo ka. Aleo ranga aloha ajano zany sera mpimasy zany de le mivarotra tany no imasona.
Dray. Fialavy adaly. Vola miditra ho sakanana. Eny tokoa le aza. Aleo ketrehany eny de atao vola entina mivarotra an'le tany. Na de mbola matevina aza ny vola vidina maso de mila tovanana foana e. Marina zany lehibe ketrika. Io le ty fa misy miantso. Raiso ty. Tonga de raiso fa fonana renga iny. Eo mo lesy mba raiso ty va inona ary ty. Le ty koa lesy. Ka tsy haiko lesy zay kozina. Manova feo elahy. Zay ary fa tabaka le iziko. Tseritsong koa lesy miany Io fa mamerina miantso. Tay resiko ary soana valo ohatran'le tamin'ny maly indray lako. Menatra mihitsy afa so ihany. Bon. Raiso lesy fa tapaka eo ihany io. Marinanao koa. Eka dadilara toja. Eka. Ke ino koa ity probleminao Johary? Ehe. Tsy misy raha tsy efa ny dadilara koje. Anao mila manatona ke. Magnano drala ndraiky raha tsy haiko e. Eka. Indesy bakao leroa. Indesy baka eto ty drala. Eka. Drala 70 amby 17 amby riary. Ha. Alefasako semesika tsy hainao koa. Eka. Nao koa. Inona le zany lazay lazany? Voalefa SMS amin'ny riva antiko lazaina dra tsy azoko akoriko. Maninona le hoe drala 70. Antiko lazaina lesy de hoe 70 anankitelo 70 zany hoe 77 alina sy 7 hetsy. Alefa SMS zao mihitsy io de lazaina azy ny toerana avy eo. Mafy elaka. Tena manaika. Aleo alefa ty de miketrika an'le tany am'izay tsika aloha e. Reraka zany ny vezivezy tany amin'ny banky androany. Nisy olana foana atao androany tontolo de tsy afaka nanao dépôt mihitsy zay sy matio. Raha pitso indray zany ko. Amin'ny firy sahady zao ory zao. Ohatray. Efa mivalo sy fefany alina. Alina indray ty ny andro. Andro fahadimina ny boako ny fikarohana sy ny tadiavako an'izay namonina fatin'ny ralahako. Mbola tsy nahita mangirana foana loatra eto sange. Mbola manantena e. Manantena fa tsy maintsy ho vitako ny valofatiko. Ary le mpimasy mety anao ahoana re? Efa natsoko izy fa tsy misy zavatra tsy hitano. Raha mbola resaka fikarohan'olona. Vola ihany hono ny tsainy. Hita eo zay tena fahaizany. 70 sy 7 sy 7 ariary ny sarany. Eny e. Raha zany moa no avitako ny valofatiko inona ny olana. Ataoko anona nga zany a. Ny atanetsoa no misy azy. Fifandry finjavatra ve sa ahoana e? Atanetsoa le toerana voatondro tao anatin'le localisation GPS ny finday antoky. Aleo tena atao fa mety ty ngamba ny tena mpamonjy. Ary tonga sahady zany torimasoko zany raha. Aleo aloha mba hatory amin'izay androany ka. Raha pitso mitady an'izay fikandehanana any mitady lara kosa. Manaona fizotrany asa torsia. Milamina tsara ka. Le fotoana andehanana any amin'ny banky zao tsy maintsy androany a. Itoko moa androany iny. De ahoana rse zany. Zany efa tena misy asenjeko maika be mihitsy any rse. De tsy mba afaka hiaraka amiko kokory zany se. Aleo rse mba nareso madame Tina ny miaraka mandeha makany aloha androany raha mety a. Tena tsy misy sekretera indray any ato raha vao miaraka amiko izy. Alefa andeha taxi ary se fa tsy maninona. Sa ny fiaranse no entiko? Tsy maninona aloha ny fiarako no entase. Sady raha mitsiry sain-dratsy ihany koa ny chauffeur-ny taxi de vo mafy atsika. Ok se fa.
mba mizatra mitondra fiara koa indraindray e. Fa maninona tokoa ase no tsy mety mividy fiara mihitsy e. Namo atao ka tsy manambola hividianana ary se nefa ne ka teny ilainsa izy ireny eto ambavaka ry se aleo rehefa tsy misy personnel ntsony tsika sefy de hividy vavaka izany fandaninandro fotsiny. Mahatsikaiky mihitsy se ty ka ary tsy aloha sefy mandeha amin'izay efa toandro any ny andro. Aleo ary fa vonoko ty ordinateur ty de andeha e. Velao efa iseny mbola iaso ihany rehefa miveriny. Aito koa moa fa na zany aza aleo tsy manao ohatran'ny omaly iandry any de raha tsy vita mihitsy ilay izy tsy hiverina. Tsy manina ry se fa mandehana amin'izay zay ary fa lasa zay milamina mandray aloha ny amin'iny. Tonga de mandeha any mitady larakoja fa tsy misy mandeha any amin'ny banky zany eo. So ihany ary nahazo fiara afaka entina tsarako. Aleo atsona amin'izay le rangahy de antaniana sao de lasa lavitra eo. Allo akory koa salama dadilahy, efa ty amin'ny arabe hidina Tanetsoa io zao. Aiza ho aiza moa le toerana? mijotso eo farany etoa rozy ke misy bara raty eo mijanona mivily miatsignahnana ty maso eo. Niary tompoko midina any amin'ity lalany ity zany de eo amin'ny bararata no mijanona ny fiara. Tena eo akaikin'le toerana hitako tamin'le GPS mihitsy zany hitako io koa lasa zao. Ka iny soa ty probleminao koa naota? Tsy izany tompoko fa maty nisy namono ny rahalahiko de hitady izay olona nahavanona ny lozany tena tanjoko ary amaly faty azy. Eka vita tsika mahita ndaty zao masigna tika mahere amese toatra ala volanika androzy igny. Reto ary tompoko tsy manana majinika 700 ariary de nataoko an'ity ariary zato ty. Oi tsy mety koa ifadrala io mila misy 7 ao ary fa soloko an'reto 700 reto tompoko. Eka zay fa tsy magnahy. Ty ary tompoko ke akipiza maso bakeva mantsitsigna gnao fa za hikaka masiny. 7 mongobila mitsibula kula be salasala mina kala munga mena he juru tseri hita masin baraka hely mongatsy to ohatran'ny olona efa henoko zany feo an'le masina miteny any ambadika an'izany nefa taiza moa sa masika tsofa boranenga mila vola miloha lolo mi tsoro ka masin zao le roa tena ambarany masin ndaty ngamono ty ralaha io magnano aoty mahere ke agnaty efagnotsa izy mila magnano sorona. Sorona hoana moa zany azafady dadilahy? Mila sorona zahely varira koe rozy te hagnifagnotso amin'ny ndaty mahery aoty re. De ahoana re zany tsy mety anga tompoko raha hoe solona Bibla izy fa tsy olona ka. Aotindrosy re mahere koe anao handresy ajare mila jahely varira. Eny ary tompoko fa aleo ary angatadalana aminao hitady hevitra. Eka nao koa mihemo tsy ihe miboky tanjema. Eny tompoko
mangina le selafa sao enon'iny taika be iny io tsy ampy 10 minitra ve le sy de mahazo fito etsy. Reto vao tonga saina fa raha tsy nanao an'ireto perika sy solona volombavy reto de tena fantatriny fa fantatriny ahoana fa ny nareo ve lobe sy vatana be tsy tehirizan zavatra mihitsy iny le bandy assistant an'le fidianantsika tany. Ny marina le ty so ihany fa tsy nitetateta ny tsena azy tany fa ho lava ny nasaiko ny tsena azy. Tena vendrana aloha zoky. Azafady tompoko fa tiany koa tony lakile ny fiarako. Tena azafady indrindra tompoko fa veriko fa tsy nisy olona de niditra ako. Tsy malala fomba fa masina mivolagna patamegna raty toy militsy. Tena mifona re tompoko. Alefa ivoaka e. Tena nasaika loza iny le ty. Le ty koa efa kozina hoe aza mbola miresaka. Iza koa moa no nanam-po hoe iverina tampoka iny. Ka na zany azy e. Iza zao malala na enon'le iny resakitsika teo fa mody fanina fotsiny izy. De ahoana tokoa moa zany raha zany no misy. De tena vendrana izy ray zanga. Raha tsy vendrana izy de tezitra na tonga de niady tamitsika. Tsy mandry am'izany ny saiko ka. Aleo le sy votaina ka. Sady elaela zany tsy mamono olona. Aleo aloha rangazy alafo ny tany atao iny afaka vonoina foana rehefa mifanena amitsika indray. Sady ny tsy fantatry laty izao. Inona indray zao zany? Efa nasaiko ny gafin'ny ramosa be iny fiara hitin'le ry iny. Aiza, ataovy sérieux. Marina zany e. Eny menoa ny vaovao na jerijery eo anaty Facebook eo rehefa avy eo fa tsy maintsy hipotra ao hoe maty accident iny bandy iny. Oka lesy le aza tena miaika Allah mihitsy aho. Ahoana re zany ny ataoko e. Mila sorona zazavavy kely varira aho. De ho vitako ve zany? Tena tsy vitako ka. Nefa ve de emotra mivoadina ataoko aho hoe na iny kidona na iny kiatra. Eny sahako ihany aloha le izy fa ny tadiavana an'izany zazakely varira zany zao no sarotra amin'ny asako ko. De raha hita nefa de ho hita tokoa ve ny namono any Toky? Toky, tsy ho very momboka ny raha nilatsaka elala isy tsy maintsy ho valiako faty. De amono olona ve anefa e. Amin'io zaza tsy mana-tsiny sy mampalahelo oatra izany no saina vonoako. Mba olombelona sy olombanina ihany taloha. Rado le nafana fo tao am-piangonana tamin'ny finoana. Mpitendry orga tao am-piangonana ihany koa. Sahako no nandeha tany am-pimasy izay tsy taitra koa no laza tamiko hoe mila sorona. Ary zay ania vao tonga saina fa le bandim-paneran-tany iny no hitako farany teo iny e. Mpamonjy an'ireny mpimasy ireny koa zany le ry. Aza ny azy rangaha. Aleo ny any masoko. Tena manenjika aza ny eritreritra zany ka. Efa tara avy azy zao raha zao vao hifona amin'Andriamanitra. Nentin'ny saiko kely sy ny foko mora tezitra koa de navita nanala ny fonoko azy ka. Oay, ohatry ary maninona izany frein izany toa tsy mahazo. Roza matapaka frein ty. Tena hidona amin'ity camion ty Io izy Ramsey Rado aza mbola tairina aloha izy fa mbola reraka be. Fa inona nahazo azy dokotera? Accident teny am-pepas izy de nisy nitondra taty aminay. Toa hoe potika tanteraka tsy nisy niraisina mihitsy le camion fandona taminy. De inona avy mahazo anazy zany amin'izao?
Tsy misy atahorana ve dokotera? Tsy misy atahorana ka. Le fiara ny latsaka tao ambany tetezana. Ary le fiara nentina nanahoana dokotera? Ny fiara nentina indray ny lohany fotsiny ny simba kely. Fa tena tsy naninona zany ralahako dokotera? Tsy maninona izy ka. Ary tena magaga mihitsy aza satria na dia kely aza dia tsy misy ratra mihitsy eny aminy. Ahoana hoe dokotera? So mba tsy voajerinareo tsara kosa ny taolany so misy tapaka. Ramsey, tsy hatoronao amin'ny asanay zahay. Efa vita hatramin'ny scanina sy ny sisa fa tsy misy infracture mihitsy na kely azy. Taitra fotsiny izy ny nahatonga azy tsy mahatsiaro teny io. Ahoana moa zany ny tokony hampitombona zany dokotera? Fiara roa fandona ve sady toy izao amin'ny sary izao dia lazainareo fa tsy maninona izy? Ramsey, raha tsy matoky ianao dia averina jerentsika daholo zany rehetrarehetra izany. Tsy hoe tsy matoky fa sarotra kosa ny mino an'izany. Kanefa dia izay ny zava-misy marina. Misaotra an'Andriamanitra zany fa nanehoany ny voninahiny indray ny mpanompako. Tena fahagagana mihitsy kosa aloha ny zavatra niseho e. Ny tsy fantatrao Ramsey dia teo ambony kidoro éponge izy no mipitika ary teo ireny olona natory ireny mihitsy ny paoziny. Maninona tsara hoe dokotera? Zany hoa. Ny mpamily an'ilay camion somary voadona kely eo amin'ny lohany sy ny atony. Dia efa manahoana zany sao izany olona izany? Izy indray efa mahatsiaro tena ka. Efa tsaboinao ambadika ao. Misaotra anao tompo fa tsy nisy ainana fohy. Avela kely ary aloha ianao Ramsey fa andeha hijery marary hafa. Miverina eo ihany avy eo. Eny ary dokotera. Kakay. Oay. Io fa mahatsiaro tena izy dokotera? Eny tokoa. Kay. Mavesatra be zany lohako zany. Kay. Aza mbola mihetsika mahery aloha ianao Ramsey. Vao sitiny eo inge sérum io dia maratra eo ianao e. Fa maninona ny asiana an'ireto zavatra reto? Aty amin'ny hôpitaly se zao rato. Matio. Fa izy miaraka amin'se io? Dokotera Sarbidy, mpitsabo ato amin'ny CHU Andotapenaka Ramsey. Accident ianao dia aty amin'ny hôpitaly izao. Efa 3 andro izao ianao tsy nahatsiaro teny, ary izany no antony ampiasana sérum aminao. Fa 3 andro ahoana e? Tsy nahatsiaro teny se nandritra ny 3 andro rato. Ndraso aloha fa izay vao tsaroako. Aza mbola mandrera tena be aloha se fa mangala eny e. Maka aina tsara aloha. Inona ary ty ataony se ty e? Aza manao an'io fa mbola marary ane se. Menatra ary se. Avelako angamba aloha nareo mirahalahy fa hijery marary hafa e. Miverina eo ihany avy eo. Eny dokotera. Inona zany no mamenatra ny se? Menatra n'Andriamanitra ary se. Tsy ny ambina dia tafiditra tato anatiko ny fomba ratsy ny Satana. Fa ahoana hoe ry se? Ondrina ny ary se. Efa tany andavaky ny liona any narovany. Efa saiko maty no tsy fiembenako ara-panahy. Efa tara nefa fa tsy arova-tenako e. Tiantsika Jesosy rato ary tsy misy tary zany ao aminy. Rehefa ivonina ibebaka se ka miala amin'ny ratsy fanao se, ary tsy mamerina intsony dia mamela amin'ny fahotany se izy ka hamindra fo amin'ny se. Tsaro fa Andriamanitra tsy mandaona dia mpanota betaky ninona ary se. Miala nenina amin'ny se foana izy. Tsapako loatra e. Avonina ibebaka ary se iverina amin'Andriamanitra. Ekeko fa Jesosy Kristy tompo rery ihany ny mpamonjy ahy. Aterana am-piangonana ary se fa hivavaka. Tsara zany ry se, kanefa tsy voatery amin'ny mpiangonana foana ihany no afaka mivavaka e. Fa naiza misy an'se. Hoy ny tompo hoe raha misy olona 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia eo afovoany eo. Tsaro fa raha misy olona iray miova fosy mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy, dia misy fifaliana lehibe any an-danitra any. Zany tokoa moa izy io. Aleo fa tena hivavaka ary Matio. Eny ry se. Fa velako aloha se fanatitra kely an'ilay vola any amin'ny banky aloha e.
raha pitsy mantsy mifarany amin'ny fandoavana ny vola vidinjiro sy rano tambatra be ireniko efa niezaka nandefa n'le réclamation ihany fa tsy nisy vokany. Ay, mandehana ry sia dia miala tsiny fa tsy voatitra iny noho ny zavatra nataoko ihany. Zavatra nataony se ahoana fa tsy fidiny ansinga izy mahazo anse izao eno mandehana fa tantaraiko anse rehefa afaka eto ahy. Zay ary aloha misaotra an'Andriamanitra fa tena tsy nisy nanombinana na ny kely ary ny vola netiko saika ao aterina tany amin'ny banky iny. Tena tsapako ny fiasan'Andriamanitra diso ny eritreritrantsika ireny hoe tsy mitany tompo. Tapaka frein ilay fiara matio netiko dia nifandona tamin'ilay camion mitondra kidoro éponge be dia be. Tsy nisy naratra na ny kely aza fa nifahatarako be loatra nahatorana ary naharitra 3 andro be izao tsy nahatsiaro tena. Raha ny fahitako azy nefa dia tokony nofaty mihitsy aho raha reny fandehako mafy sy ny firimirimin'ilay camion ireny. Nandeha lalana tsara moa ny tena dia nanararoatra nandeha mafiko. Raha ny fitantaran'ny dokotera sarobidy dia hoe toy ny olona matory tsara teo ambony kidoro aho no nentina taty amin'ny hopitaly. Mahagaga ny fitahian'Andriamanitra ka. Iandry ny maty miverina dia mody izay. Tompo, misaotra anao noho ny fitiavanao naharovanao sy nampianao foana. Zava-dehibe amiko Andriamanitra ny namonjenao ahy. Mifona tamin'ny toetra ratsy izay navilan'ny Satana tato amiko, ka nahavitako nakahala ny famonjenao. Ity alena nita aminao mangataka ny famelana avy aminao. Manantena raha eo fa ho raisinao satria ianao Andriamanitra fitiavana. Amen. Ohatra reza foana koa ary tia matio mbola tsy miverina. Ny andro ve tsy efa hariva be? Sa mety adino ny ve hoe aty tsy mino an'izany ka indray tsy manao an'izany. Oay, tia manatony tika dokotera. Monsieur Rado? Matory nga henao izany? Dokotera, tsy matory fa mandrery sy mieritreritra no aviko fotsiny. Mandrery ahoana koa fa efa mody vady aman-janaka nenao izao Aza dia manesy re dokotera. Na ny fofony arange tsy misy akory Fa nga moa ianao mbola tsy manambady aman-janaka ka? Tsy manana ka. Vao eritreritra hoe aiza ny ahita mpitsabo mahay mikarakara Izany efa manina fa miandry fotoana ny loran'ny fitiavanao mandrakizay sisa. Ay ve. Fa inona aloha ny saika ilain'ny dokotera teo Aitoko, lasa resaka hafandray no natao. Izao Rado Oay, Monsieur Rado mantsy azafady tsy maninona ka, ataovy hoe rado fotsiny fa tsy maninona. Eny ary ny antso any tany amin'ny hôtel de police tsara lalàna fa voatazona anao Monsieur Mathieu. Maninona tsara? Voatazona anao izy noho ny fatratrarana vola sandoka maro be tany aminy. Vola sandoka ahoana koa? Vola vidina tany iny ary Monsieur Lin nividy azy. Maninona? Aza vao tsara hoe Rado. Ka mivarotra tany izay 2 miliara ariary ny vidiny dia dia ahoana izany ny atao tonga ao amin'ny polisy Rado? Mazava fa ilay Monsieur Ly iny izany ny mpanao vola sandoka izay koa tsy nanamarina tsara fa tonga dia nisaina fotsiny ilay vola dia natao tao anaty sakosiko. Mila mitady pirofo amin'izany nefa nge ianao raha tsy izany dia tsy ahazo rariny mihitsy. Sika mantsy sika ahoana fa ny asanao aloha hatrehana dokotera. Efa anaty congé mihitsy iny ianao accident iny fa tsy maintsy niraisiko ianao fa aina moa ny ambony no ny fialan-tsasatrako. Ary aza atao dokotera izany ary efa tsy manao tenue ka? Sarobidy fotsiny hoe? Sarotra be izany ko. Eny efa misaotra anao aloha no ny fandavan-tenanao ikarakara Tsy misy olan'izany ka. Inona izany nataontsika raha ny hevitrao? Mandeha any amin'ny polisy sika miresaka sy manazava zareo ny marina solon-dralahy ako anie Matio izy mba nandray aton'ny rahalahy satria
vao maty voangana ny ralahako. Nisy namono tamin'ny fomba feno bobiana. Ny sorony masony dia nitapahany ny tendany. Andray? Dia tratra ve ilay olona navandoza sa ahoana? Tsy mbola ka. Efa miezaka manao ny fikarohana rehetra ary mbola tsy lavolefina hatramin'izao aloha. Ary efa nivoady aho hoe tsy maintsy vitako ny valifatoko. Amalifaty ahoana ianao Rado a? Amono olona zany ianao? Amono olona tokoa ary dokotera. Ary sarobidy mantsy. Tsy avelako vita mora ny ralahako latsaka. Ataoko mahita fangiry firiana mihitsy izay namono azy. Aza manao an'izany Rado a? Kristianina moa ianao? Kristianina fa amalifaty ny ralahako. Sika kristianina ratsy tsy mamaly ratsy ny ratsy zany a. Fa lio amin'ny soa ny ratsy. Iaraka amin'Andriamanitra natateraka ny valifatoko ka. Tsy maintsy vitako ny voadiko. Eny mivavady omeny Jesosy tolotsaina ianao. Akony a? Ndray sarobidy a. Avy aty amin'ny polisy tsika dia ho any an-trano aloha isolo akanjo fa reto akanjo tamin'ny accident reto foana ve mba ety akodro ety. Andao fa ateriko ary ianao avy eo Aza matahotra fa tsy mandeha mafy ary rehefa mitondra fiara ka. Eny ary. Mandroso ianao dokotera? Dokotera ny lohanao. Efa hoe sarobidy. Za tsy androso? Ao re mandroso sarobidy a. Mba zay ay. Zao ny ataoniko tokantrano dehilahy fa zaho mena tsiny. Efa trandro koa moa zany zay tsy tatiko vao maika aloza. Inona koa zao tsy mety amin'izao eo? Milama tsara rako. Fa rehefa manambady angamba mety ilamina noho izao sady mba misy zavatra azo hohanina koa. Tena miala tsiny tokoa aloha fa tsy misy ninina roso anao mihitsy. Sa andrehatra afo vetivety aloha dia anoko mary. Aoka zao fa za misahirana sady za koa nge ny tokony ianao an'izany fa tsy ianao Ary maninona raha mijanona ato ianao dia mba mikarakara inona hoy ny olana amin'izany? Ka raha misehanao ny olanako. Za tsy te mandamina ny adiny vadinareo any. Mbola tsy manambady zany Enao nga no mivadika eo? Anga zany mety tsony Enao efa manana ny fofombadinao. Tsy manana fa mbola miandry izay omen'Andriamanitra aho Fa marina ve zany so dia mba tsy kasenao andro no fampiandry raha izany. Aza mampime koa Rado Ka marina zanyko. Sarobidy asa raha tsaronao ilay enao niteny tany amin'ny hopitaly iny hoe efa manana. Tadidiko iny ka. Enao ilay sainty fa tsy nanohy resaka intsony. Eny sarobidy nalahelo satria tianao nefa ianao nolaza fa efa manambadiko. Ny tena marina dia tsy mbola manana na fofony aza. Saingy aleo aloha andinika tsara vao mamaly fitiavanao Rado Aleo ny pirofo amin'ilay mpanao vola sandoka ny tadavina fa sao dia taraiky eo tsika ka hampalahelo any Matio. Eny ary manantena anao andraso eto na daholo ilay zavatra mba hitako tamin'ny fikarohana nataoko ireny. Inona moa fa tsy ty pandaty fa misy sarina rongony kely sy miloko saina jamaika any ity any. Ao jereko iny. Ndry vola fotsiny izy zany Vola fotsy ahoana koa ao tsara hoe. Hoay eny marina ary ndraso fa misokatra kay ty ato ambadika ity. Tena misokatra. Toa tsy misy inona fa soratra kely no ato. Raha velomanana mangatiana. Io zany anaran'ny tompony iny. Mety ho zay ngamba. Aleo ty entina manaraka antsika so misy ilana azy ihany sarobidy Ary andraso aloha atsona ny laran'ny finday amin'ny mandy. Aiza ilay taratasy meno Matio iny moa. Tika 031 50. Oay fa tao numéro an'ilay mpimasy any Tanety Soty. Fa numéro ana mpimasy ahoana Rado fa nga ianao mandeha amin'ireny? Tara lava be zany sarobidy Ny azoko antoka aloha zany dia hoe pisoloky ny monsieur Mandy iny. Andao vonjetsika any aingana dia hitondra polisy fa tena pisoloky gaigla iny.
andao ainga anara sao tsotratratsika eo antsony zany eto koa avo tonga saina fa tena le monsieur Lee iny mody nanao masina tao amin'ilay trano kely iny mody atsony izy rehefa any an-dalana hoe nahita sorona dia hiverina antsika andao aingana ry sarobidy ato aty ilay toerana ry sarobidy mody ohatra nyreny hoe amonjy mpamasy ireny tsika raha vao mitady ho hafahafa amintsika dia kitio le iny alarma kely iny dia tonga eo ny polisy efa mitombo manodidina n'ity bararata ity mantsy ry zareo eny ary aza matahotra fa tsy maintsy migadro ireo ody ody tady lara koja za ihany midirako ahy efa fantatso mipetrana re eny tompoko izy no vola tompoko misy olana koa izy dia netiko nakaty aminao kia ino masy te problemo napela to eza sorona volagniha tamare azafa tompoko fa veriny zanako dia ianao mpimasy mahay raha fitantara monsieur Rado tamiko ka zany natondiako aty tompoko eka raha aby tsy misy tsy hefako otry fa manino ko ahity folombavako sy tomoniha apela fa keky azafa dadilava ny zavatra teo dia nisoroko ary to monsieur Manda ho fa losike korana andretiky monsieur Manda iny koa aza mody adala eo ianao aza mody adala eo na tsy manjary ty mihevitra mantsy ianao fa tsy ho fantatro ary mivoa atao amadika koa ianao ry monsieur Lia dia ninona nefa elahy rehefa zany ihany dia aza manantena nivoaka velleto nareo mety amiko lesy ty sipy ty zany ry dadakely oay to lehilaranjanana be tena tsy arotsomba leo tonga dia kitiako ny alarma ka sady misy pasiantsy lavalely eo amin'ny fekibony to tsy mateny raha manjakely vao mahita mibokosité any ratsoa tena mba hanararoatra any ty sipy ty kosa aloha ry manga ataovy zay mety amin'ny lafa tsy mivoaka velleto ireo ny fantatro zay raintsika tsy mivoaka velleto oay fandrofinjavatra sa mitovy amin'ilay mpandatifa ty amiko eo amin'ny tendan'ilay monsieur Lee io fa zay vao tsy karotro dia ahoana say fanana kely tsika mitsamma kely ny aty fa tsy dondrona ohatran'lisany oka fa tsy saka oka re velao zay mba handeha rehefa tsy nanao ninonareo aneza loza fa latsaka ilay pondatifa so ihany aloha fa tsy ilay alarma tato posiko ino ny ty latsaka tamin'ny tany ty mitady anaonao foana dry le tamin'ny firavako litindry tsonge aiza koa fa ngatsy hoe very tany ambato vavalo moa iny ka zay no mahataitra eo taizany nahitany ty an'ity teneno aingana fa matiko tena n'io fa ahoana zao nareo lako no namony ralako zany tonga amin'ny fotoana natanterahako ny valy fatiko ay ela raha la an'le bandy nanana maso mazavaly iny tsara vitana kosa ela zaniko mba olona namony rahalahanylahy ihany ny amono an'la fa ty sipy ty kosa mety amiko ry dadakely aleo mba ho anakely herinaro aloha raha zay vao vonoina zay mety amin'lahy mihitsy ka fa ty banda miseho amin'ilay kanefa vendrany ty androany ihany dia alefako any Ambondrobe ataovy lesy ny vavaka farany mivavaka foana lesy ana tsy farany aza tena tsy miteny mihitsy sarobidy mafo izy ka tsy le sipa mitomany fotsiny ireny vao misy olana fa tena miatrika mihitsy vita ve ny vavaka larybainina maika eona amin'ny rahalahy fa nahalahy ka lahy ty antsy ty antsy lavalela be ty ny nanapahako ny lohany rahalahy dia sanatrivy ka tsy ho vita ny varifatoko tsy rehefa manomboka manatina miaraka amin'ny antsy lavalela be iny le tsy vaniny ity rehefa iavinavina lesy dia velomany mandrakizay iny ny alahy zao ry zareo no nanasako anareo aty
Ny tena marina dia tsy hoe misy antony be manao ahoana fa faly ahy. Noho izany dia aleo asiana fiarahana misakafo ohatr'izao e. Sa ahoana? Aza dia mampimeritsy rariny tokoa aloha tokony asiana fety manotrokotroka be ohatran'izao mihitsy ato ampiasana e. Enjana neny ny atrehana an'ireny sedra maro be mifanesy teo reny e. Odio afaka miditra amin'ilay resaka ve Afaka miditra ndriky malala. Tsika neny miaraka niady tamin'ireny rehetra ireny e. Ay dia efa malala. Oay azavady tokoa ry adiniko nilaza tamin'izay fa mifankatia izay sarobidy ary efa mieritreritsy ny roso midingana rehetra mihitsy. Ay kosa. Tsara izany ry dia tonga avasoa izany ny andro malaza ry dokotera. Misaotra indrindra tale dia mbola miaraba foana tamin'ny fahasoana rariny tamin'ireny raharaha vola sandoka ireny. Mankasitraka indrindra raha zao bavy Andriamanitra ny manampimarina foana eny efa vita iny fa no avo indray no ndeha ohatrehana. Tena hoe vita ihany iny na dia mafy aza niatrika azy ry tsoa be sy ry dada kely na raha velo manana mangatiana avokoa izany ny tompona andraikitra tamin'ireny zavatra rehetra nytranga ireny ary miampy an'ireo namany hafa izay karamainy gafy olona mba hahazoany tombontsoa ho azy manokana. Tena hoe sary zareo ka soa fa azo ny taratasy tany rehetra. Fa natahotra koa tamin'ilay ianao andeha hotsondromin'ny antsy iny ny polisy tsy hita. Ay ny andry azy ireo ikastanana antsika mihitsy vao niditra avy hatrany dia nitifitra mihitsy. Tena gravy ny ainan'izany ry Matio tena hoe gravy. Za azy efa nangovotra hoe tena ho faty sahady any efa tsy mbola vita kokory ny valifatiko. Io indray sisy ilay valifaty mba olona efa mibebaka sy mivoady tamin'Andriamanitra ihany se dia mbola zany ihany ny ao an-tsense ao. Eno aza mieritreritra n'izany tsona ry Rado Zay mihitsy. Sady ry zareo nefa maty ka tsy maintsy manao valifatiko ka efa voady nataoko tamin'ny rahalahiko izany. Mba miangavy mory sy aza manao an'izany fa Jesosy anie nofatsiana tamin'ny hazo fijaliana tsy namaly faty ny mpianany sy ny fianakaviany. Rado moa ty anao eny ekisarobidy tiaka anao saingy ny valifaty tsy maintsy efaiko an'io dia an'io ihany. In'Andriamanitra ianao sy aza manao tao foana mihitsy aloha. Tsy izy roa tiako nareo saingy zao ihany dia anatanteraka ny valifatiko. Tsy hainao nay mihitsy izany ianao. Eny ary mandehana ary se rehefa izay moa ny safidiny se atao ahoana. Ohatra fa hoaizanga aminareo ka hoe anatanteraka ny valifatinao ianaoko. Ino moako? Anatanteraka ka ary zao ihany no dia hotanterahako izany ary nareo no vavolombelona. Fa miany ihany koa ve inao sa ahoany? Tsy miany ihany zao ny valifatiko. Fa ino no antony mampitsangana ny seho ambony seza eo Rado marary lamosina ny seso enjery eo Tsy marary izany fa lainako tamin'ny se fotsiny ireny ka eto anatrehan'Andriamanitra sy nareo avako sy mpiara-miasa amiko rehetrarehetra maro be ireo no anaovako an'izao teny izao. Mamela ny heliko ireo izay nanao ratsy tamiko sy tamin'ny fianakaviako ary vonina andray amin'ny Matio tony rahalahy mpiray-tam-po amiko. Eto koa nilazako anareo rehetra fa hanambady any sarobidy ary manasa anareo mpiara-miasa sy namana rehetra mba ho avy amin'izany fotoana izany. Ny herin'Andriamanitra no ekinako mba hanatanterahako an'izany. Amen. Andray Rado misaotra lesy tena faly be mihitsy Tsisy isorana kely malalako zange tiandry sy aza mandanga marary tsony Rado fa raha tena marary ane ka sahirany mifona ary sefa nentiko nangalana fotoana tsy iasana fotsiny ireny ohatra ary inona koa ty ataon'ny Matio inona nitsangana ny seho ambony seza eo indray ry Matio azafady ry zareo anjarako angamba izao tsy amin'ny Matalia rery ihany no tenenanketo fa amin'ny Maralahan'ny Rado ihany koa. Misaotra anareo mpiara-miasa maro be tonga nanotrana an'izao fety izao. Tiako lazaina aminareo moa dia hoe miroborobo ny orinasa noho isika rehetrarehetra izay tsy nanao atsirambina ny asantsika. Koa dia eto no ilazako anareo fa ampiakariko 500 ny karamanareo rehetrarehetra tompoko. Ary tsy izany ihany koa fa tena feno ny afaliako reto satria nahoana hozy nareo
satria vita ny valy fatin'ny rado ralako. Ilay valy fatin'olon-kendry. Atsangany daholo ary mivera dia andeha sika hiara isotro e. Aiza ny ianareo e? Atsangany daholo, aiza? Natolotry ny radio plus anareo teo. Valy fatin'olon-kendry. Tantara nosoratan Ramsey Tatanta. Ireo nanome aina ny tantara, Priskara Kotormanana, Taina Erika, niaraka tamin'ny ajarandrisy Ramsey Tatanta.